efapolo kilometatra zay milalaka efa vita. 30 kilometatra ny lalambe vita. 6 kilometatra ny passalement béton vita. Natao tetikasa zany rehetra ny teritona teo. Misy ireo biblioteka anankienina koa natao terrain de basket. Misy bloc sanitaire natsaray. Izy ity vato ny teto fa kisilasila be dia izy nakarina ilay izy rakofana io simentra io ambony. Ny fisafidianana anazy dia niarahana tamin'ny chef fokontany tety nitsidika tety fifampiresahana aloha izay vao nikena ilay izy nalefa tany amin'ny banque rasa-pirenena nahazo appelana izay vao natao ilay izy tamin'ny octobre 2024 efapolo kilometatra ny lalan-kely vita 30 kilometatra ny lalam-be. Lalana 100 metatra hatramin'ny farany tsy ohatra amin'ny farany moa tsika mandeha fa nasiana andrajiro mandeha amin'ny herinaratra anaky 7 zany anisany anankiray. Eo misy fifarana ilay jiro solaire otrotony moa misy taratasy fifanekena miaraka amin'ny tompon'ny trano mba hikojakoja sy hiandry an'ilay jiro misy 10 isa izay aparitaka amin'ny tanàna izay nanamboarana ny lalan-kely sy ireo lalana misy mitetika asa produire. Fokotany makasina dia izy fototra trafim-panajariana anatsapiriana ho atao ministera amin'ny izy trafim-panajariana ataoko amin'ny tanàna maniaraka amin'ity lalan-kely ity tetika asa produira moa zany eo ampita amin'ny makina isy didina atao. Fifamelona amin'ny fotodrafitrasana natao koa lalan-kely fefoloha ary amin'ny didy 4 kilometatra ny vita manodidina fefoloha rehetrarehetra. Famelon'ny fotodrafitrasa dia lakan-dranon'ny C3 izay farany fitsy dia atsika
Tena ny zava-dehibe fanamboarana an'ity angambany dia orinasa malagasy anaky efatra anisan'ny namita azy dia orinasa vahiny ny anankiray. Izay mihitsy moa ny antony akanesana ity hoe hijery ny zavatra iainanareo. Ny lalakely vitantsika zany efa 41 km. Zay. Zavatra atao ihany koa dia ny hoe PDB reo trano izay tena isaky ny avy ny orana dia miakatra foana ny rano dia tondra-drano foana zany tsika. Ny anton'izay eo ilay tena olana satria betsaka loatra zany ireo trano tsy manara-dalàna amin'ny fanorenana. Ny ataontsika zany hoe ahoana ny ahafahana mampiena tsara zany amin'ilay ahafahana mifamezivezy etsy an-tanàna zany. Zay ny antony nanaovana ny lalakely toa izao. Nefa hita zany fa mbola misy ihany koa tokony amboarina. Izao zany no ataontsika ho amboarina ity lalana ity, lalakely nangatanareo io, iny makany iny zany. Mety sa tsy mety?
fa tsika kosa mila miara-mientana satria jerenareo le fakony tsika rehetra zany tsika ihany no mandoto ny tontolo iainantsika zareo feno zao feno fako dia zao zany ny zavatra ho ataontsika ary zay moa no lazaiko rehefa avy eo madame la maire zavatra ho atao zany a dia ho vidina ny fako zany hoe nareo zany maka an'io dia ho vidiny commune zay le izy dia ny fako ataontsika zany zao tsy ny eny amin'ny arabe ihany no diovina fa atraty anaty tanàna zareo hoe ty fako be lehibe ty dia zao no ataontsika zany manomboka amin'ny asabotsy ho avy zao a io madame le maire ao ny député atombotsika hito amin'ny premier arrondissement hito amin'ny premier arrondissement ny anao imogoavana be tsika azonareo dia za zao andeha ao amin'ny maki izaravary satria fantatry fa betsaka tsika ny sahirana fa n'ity zany miasa tapakandro nareo naray andro fa mifabetsany vatanyvava dia omena vary 10 kilao mety zay ahoany zay voniny mety a dia miara-manadio tsika miara-mientana dia miaraka manasazy any koa zay mandoto mety zay a zay dia manadio tsika dia sady manamboatra iokilan'izay zay no ataontsika mety a zay zany eo zany nareo tompona andraikitra rehetrarehetra atao amin'ny commune atombotsika aty amin'ny premier arrondissement fa indrindra tia toerana rehetrarehetra ety zany ty akasy iny rehetrarehetra akany amin'ny lalakely rehetrarehetra iny dia amboariko raha an'io zany io nangatahana avao manokana io amboaritsika marina ny entiny misy fiangonana ao zany misy fiangonana misy mpianatra koa mandeha amin'ity zany ao andrekanao tanàna be ao izy io a hitanareo tsika zao efa nametraka an'le jiro tony zany tsika dia zao amin'le tompon'le trano rehetrarehetra iny zany ametrahana jiro fa zareo mba miambina anazy zay a asina panneau solaire am'izay a mba mazavy ito amin'ity zao afaka tonga dia ametrahana to amin'ny lavaranganyity itsy amin'nisy fotsifotsy ity itsy amin'le ray kelikely ery amin'le béton dia am'izay mba mazavy nareo moa dia amin'ny alina mety a zay madame le maire asoanareo rehetra efa betsaka ny vitatsika fa tohizana zany no zavatra atao fa zay ny teneniko hoe jerenareo le fako tsika zany tokony mifampitaizana hoe tsy misy manary fako ao anatiny ty zany a ho alaina sary mihitsy io dia mba tiako diovinareo io zay a diovina tsy hoe fa ny olona zany zay tsy manana asa dia mena asa manadio an'io zay vatan-dehilahy ray a mahazo vady 10 kilao miara manadio an'io dia na 1000 personnes na ary nataontsika manadio an'ity miaina anatiny rehetrarehetra any diovintsika koa mety zay zay zany foratsika
Personagem que são personagens, as amarradas, زي ما بس انا كان ايه بس زي ما بدات كده من التفكير بس في الزون اهو بس نستفيد من الدوزيام فات والترازيام فات زي يعني زمان كانت سنه صار في الفنون سكتيه ام زوا بانكو زوين من من هايسين من هايفور من فنان زي ميتر من نو جوب Salamat dul. Ipagay na ko dun ko na sabay ito kasi duwi wala sa revi. Duwi sigareto minanyaramita na mga Jew. Ha? Pamambuak sigareto zira laki si masititi zana to kono ambuar mas nado. Fa matet kitsikingan ko madutun tudena tsiki. E maluto di kanal fati au yan tsiki manafat e manumka amin'ny sabotsy zo isaky ny sabotsy dia miara amin'ny entantsika ho an'izay te hiasa zany dia miasa miaraka manadio an'io dia ny olona ray izay miasa mena vary 5 kilao zay zany no atao dia mba sarotonitsika ho an'izay zay manary fako ao anatin'io ihany mety sa tsy mety dia manomboka androany satria tsika mila mifampitsinjo zay dia rehefa mifampitsinjo zany tsika ao anatin'ny fahasahiranana mila mifampitsinjo satria raha misy ny tsy manana dia tokony meny zay mba manana kely na dia kely ary afaka omenana azy dia zay mifampitsinjo zay zany manomboka androany tsika dia hizara vary azonareo mety misy aminareo zao miteny eo zay mbola tsy nahazo fa zao ny zavatra ao atao tsy maintsy mahazo daholo efa zay mifanampy napetrako azonareo raha tsy nahazo nareo satria efa misy fizarana ao amin'ny maki androany fa alefa parivaky satria tsy omby ao amin'ny maki daholo raha tsika retraretrareto no ao tsy omby ao daholo azonareo le izy dia ny zavatra atao zany misy deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, zany hoe zay tsy nahazo androany dia mbola mandeha indray zany eo amin'ny herinandro dia miditra amin'ny deuxième vague nareo dia raha mbola tsy nahazo amin'io aza manafa tsy misy tafiditra amin'ny troisième na quatrième vague azonareo zay dia ny vary zay hozaraina aminareo zany io no teneniko indray io indray zany tsy amin'ny kilao io fa vary ray gony no menanareo zay mety tena no fitiavako anareo nanaovana an'izany dia aza manahy matoa tonga aty mihitsy dia fantatro fa mila anahy te ahita anahy nareo ary matoa tonga aty dia hifanampy aminareo amin'ny zavatra rehetra jerebatsika zay izy fantatro jerebatsika tsara ahoana efa tany teo dia ty zany ny zavatra ny raiky amby 100 kilometatra ny lalakely efa vitatsika zao fa mbola fanombohany zay zavatra tsara na fantatrareo zany tena za miteny mihitsy tamin'ny banque mondiale hoe inona ny zavatra tokony ho atao zany anampiana ny vahoaka dia anisan'ny fahasahirana nareo le lalakely satria betsaka na mitonga razana ozy izy nareo babe na ny olona manlala na mianatra mpianatra milatsaka anaty tetezana dia zay zany nataontsika efa nijerevako le ambiny teo dia ho amboaritsika koa io zany itony produire ataoko io dia makany amin'ny toizana le izy zay fa averimberika any le izy tsika eo mila mifampitaiza mila mikajy rehefa adiovantsika mila mikajy amin'ny tontolo iainana azonareo dia zay mba mandoto dia mba mitsaminy tena tsy mety io fa isoro le loto nataonao fa ho diovontsika tanteraka aloha ty tanàny ty tsy amelantsika eo raha tsy diovina madio tanteraka dia aveo mba sary-piaro amizay tsika rehetrarehetra tokony tazominy zay efa diovan'izay mety raha tsy misy mijery sotra daholo tsika rehetra samy tanin'Andriamanitra daholo anao madaholo salama daholo
Salvador. Salvador narro. Salvador. Wow. Salvador. Salama nene. Faharoa amin'ny fitsidihana ary afara amin'ny hitetezan-kazo sotona tetezana kodoa afialoatra mandramakafoana. Salama daholo nareo. Tonga aty mitsidika mijery ny asa atao a. Dia afaka tenentsika amin'ny fotoana ohatran'izao a. Dia efa misy ny fantatro sy ny fantatro loatra amin'ny fahasahiranana anareo. Dia efa manomboka amin'ny fizarana vary amin'ny gony a, fa tsy amin'ny kilao a, ao amin'ny stadiny Maki. Dia aza manana nareo satria mabebo ny vagy voalohany. Dia rehefa tsy tafiditra tao nareo zao, dia tsy maintsy mbola tafiditra amin'ny vagy manaraka. Dia tsy maintsy mahazo daholo nareo satria mila mifanampy tsika. Betsaka tsika eo mila fampitsivana, mila mampivoatra zany ny fiainatsika sy ny tanàna. Satria sarotra tokoa araka ny teneninao tao hoe ny vehivavy bevoka, ny olona marary, ny manana fahasembanana, mandeha amin'ny lalana tena hoe tetezana hazo, izay tena tapaka sarotra tsisy nanamboatra. Izao mahafinaritra mahavita beton tsara ilay izy. Congratuleranao ilay teniko teo. Efa nahazo carnet vaovao. Ay, izay kosa tsy manana carnet vaovao ve? Ary neny manana carnet vaovao? Izy aminareo manana carnet vaovao? Manana daholo. Ka zay ka ianao zany tsy manana mila jerevana manokana fa maninona tsy manana. Fa ho anareo mbola nareo manana, efa nahazo tosika efa mino, efa nisy taona nahazo. Atsangazo zay nahazo areo aloha, tsy nahazo, tsy nahazo. Tsy nahazo. Hitanareo fa maromaro ihany nahazo, neny koa nahazo. Dia izao zany tsika, ankoatran'ilay tosika efa mino, hiditra amin'ny andiany indray amin'ny resaka fanomezana vary. Zay no atao. Dia tsy maintsy mahazo daholo nareo. Fa aza manay, hitanareo kosa betsaka ny nahazo. Fa ianao angamba mila makany amin'ny fokotany hoe maninona ny tsy mahazo carnet. Fa rehefa tsy nahazo aloha ianao zany dia tsy nomena an'izany koa aloha to. Sotra betsaka tsika. Tena Andriamanitra daholo. Ya.
aloha lakadran'ny C3 izay tsy tatsony amin'izao ka ho arenina tanteraka ho alana le fotaka ho atao amin'ny sisiny roa dia iny efa misy metatra koa efa vita ny C3 misy tetezana vita indray eto amin'izao. Ya, zava-dehibe mihitsy moa ny nakanesantsika eto Androany a. Ny zavatra hoe ny zahantsika natao zany a dia hoe betsaka ho tetikasa izay atao anatsara ny fiainan'ny etsia amin'ny tanàna Ivo ohatran'izao zany. Anisan'izany a ny fanamboarana foto-drafitrasa manakaiky ny vahoaka, manasoso ny manampy ny andavanandro ny mponina ihany koa zany dia anisan'ny lahara-pahamehana tsy maintsy ataontsika. Ka efa nanomboka tsika io zany ny lalakely 41 km ny nanomboka ihany koa tsika ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra. Io tsy andrasantsika hoe tonga ho avy ny orana vao andeha hanamboatra an'izany fa zao zany tsika dia efa betsaka ny zavatra ataontsika an'izay. Fa eo ihany koa ny fanampiana, ny fanamafisana ny fanaovana ny bloc sanitaire satria hita tsy ampy ary tena hoe tsy misy mihitsy ary moa an-tokantrano hafa sasany fanaovana ny bloc sanitaire dia raha tsika miproduira ihany koa sy ny irahana amin'ny tanàna Antananarivo ny fanaovana an'izany. Ilaina ihany koa ny fijerevana toerana anaovana kianja fanamboarana ny basket regny zany mba ahafahan'ny tanora milalao satria za zao nahita ity dia tena tsisy toerana mihitsy zany le olona mba hilalaovana dia tena tsy afaka mitatra ny sain'le ankizy ary zay moa ny anaovantsika ny laky arivo reny zareo ane le trano ry zao tanàna reo dia aiza ny ankizy milalao, aiza ny ankizy tsisy toerana zany anaovana an'izany rehetrarehetra ka ny vola efa mitetina 14 millions de dollars zany sur 125 millions de dollars no ampiasaitsika zany hoe mbola betsaka zany mitetikasa ho atao tena akoatran'izay. Io moa efa niresaka tamin'ny Banque mondiale ihany koa ny lehibe ny Banque mondiale dia efa niteny izy fa anampy 10 millions de dollars rehefa nitsidika n'le trano namboarina tao Andavamambitsika satria le trano azo kely ohatran'ny amin'ny sisiny rony zao ireny zao mila esorina dia alefa makana ohatran'le trano ry amin'ny sisiny indrindra le trano azo misy lamba miaro ireny zany zao mila esorina eo dia mba mena toerana vaovao hipetrahana. Trano amboaritsika dia 2500 nisan'ny trano vaovao amin'ny 10 millions de dollars supplémentaire nangatahako tamin'ny Banque mondiale hoe ilaina ampiana ny olona ety amin'ny tanàna Iva ao anatin'izay. Tiako lazaina aminareo zany betsaka ny asa ho ataontsika amin'ny fampandrosoana fa dia mila tohizana zay ny natonga hoe mila tohizana sy hatsaraina ny asa rehetrarehetra ohatran'izao zavatra ataontsika izao. Na amin'ny asa na amin'ny fanasoavana ny vahoaka malagasy.